fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay dia mpifaliana indray amin'ity ora ity no androsonay ao anatin'ny tokantranonao amin'ny alalan'izao fandaharana jerenao eto amin'ny fahitalavitra izao dia ny zava-miafina oentin'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay noho izany dia arabaina ianao izay notahiny avindrindra ka nomeny tombonandro fa mbola afaka anaraka indray an'ireo zava-dehibe izay horesahanay eto ianao androany resorana mandrakariva ilaina morona zao tontolo izao manome atsika tombonandro sy fotoana mbola afahanao mijery an'ity fahitalavitra ity sy afahanay avy eto anivon'ny fikambanana manohy an'izao fandaharana izao avy hatrany ihany keo dia nohy anazava anareo efa noentina teto omaly tao anatin'ny fanaporifoina ny tanjon'ny franc-maçon sy illuminati miaraka amin'ireo mpitondra n'izao tontolo izao izay mametraka ny lamina vaovao maneran-tany tao anatin'izany no fanazavana na rahanao omaly mety mbola ho lavalava izany fanazavana izany satria ny zavatra mitranga rehetra eto ambonin'ny tany no azavaina eto ka na dia tsy voazava daholo ary izy rehetra dia hoezahana ihany ny anazava izay zava-dehibe mba azava tsara amintsika ary ny tanjonay moa dia ny atonga ny olona ho resy lahatra amin'ny famarinana ary ny mpamonjy mihitsy no ny teny ao amin'ny jaona toko fa efatra andininy fa 3 sy fa 4 manao hoe avy ny andro ary tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny famarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany ny avo indrindra dia mitady izay rehetra mivavaka aminy tena hivavaka anaraka an'izany famarinana izany ny famarinana izay tiany avo indrindra arahantsika nefa dia voasoratra ao amin'ny Daniel fa misy nandrava ao amin'ny Daniel toko fahavalo no misy an'izany filazana ny famarinana nisy nandrava izany ary voalaza ao hoe nazeran'ilay fahavalo tamin'ny tany ny famarinana dia no hosihoseny dia voalaza indray nefa eo amin'ny Daniel toko fa 12 andininy fahatelo tapafara manao hoe izay mamerina ny maro ho amin'ny famarinana dia ho tahaka ny kitana mandrakizay dore ny dikan'izany dia izao ilay famarinana nisy nandrava sy nisy nanosohosy no asaina averina indray ka izany famarinana averina izany dia voalaza eo fa olona maro no ho tafaverina ao anatin'izany famarinana izany izao vanim-potoana iainantsika izao raha ny voalaza faminaniana satria izao tontolo izao sy ny mponina rehetra eto ambonin'ny tany dia tsy afaka miala na andositra amin'izay zavatra voalaza faminaniana ka izao tontolo izao raha ny voalaza faminaniana dia mbola miaina eo ambany fifehezan'ilay ratsy araka voalaza ao amin'ny jaona voalohany epistily nosoratan'ny jaona any amin'ny jaona voalohany toko fa 5:7 dia milaza izy hoe izao tontolo izao dia fehezin'ilay ratsy avokoa satria rehefa nazera teto ambonin'ny tany ilay dragona araka ny hitantsika ao amin'ny apokalipsy toko fa 12 eo amin'ny 7 dia
hamitaka an'izao tontolo zao no nataony. De voalaza indray eo amin'ny apokalipsy 3:7 fa nisy bibidia mpanompon'ny dragona, nomen'ilay dragona fahefana, nomen'ilay dragona seza fiandrianana, ary nomen'ilay dragona hery, ka dia nitondra sy ny fe an'izao tontolo zao ireo bibidia mpanompony dragona ireo ka tamin'ny alalan'ireo mpanompony ireo no nanatanterahany ny hevim-petsiny sy ny famitahana an'izao tontolo izao. Dia ao anatin'izany tontolo voafitaka izany isika rehetra eto ambonin'ny tany. Efa noresahako sy novakiko teto ny voalaza amin'ny apokalipsy 20 izay manambara amintsika ny vanim-potoana isamborana n'ilay dragona ka anakadrana anazy any anatin'ny lavaka mangitsikitsoka mandritra ny arivo-taona, ary ray vanim-potoana anagadrana ny satana arivo-taona izay dia arivo-taona ny fitsanganana voalohany ho an'ireo olona rehetra nanompo ny avo indrindra no hitsangana ao amin'izany fitsanganana voalohany izany. Voalaza eo amin'ny apokalipsy 20 io vakiko vetivety manomboka amin'ny soramandrika hatreo amin'ny 9:7 zao ny teny voasoratra eo hoe: ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanoanosy ny gadra eny an-tanany de nisambotra an'ilay dragona izy de ilay menarana ela ny devoly sy satana, ka namatitra azy arivo-taona de nanipy azy ao amin'ny lavaka tsy hitanoano ka nanidy zany. De nanisy tombo-kase teo amboniny mba tsy hamitahany ny firenena maro intsony mandra-patapitry ny arivo-taona. Rehefa afaka zany de tsy maintsy vanina kelikely aloha izy. Izay vaky teny izay de manambara amintsika fa misy vanim-potoana anarahan'ny avo indrindra anjely anankiray mahery mitondra menotra anagadrana any satana, ary hosamboriny io anjely io satana, ilay menarana tany am-boalohany namitaka ny Adama sy Eva, de ho gadraina any amin'ny lavaka mangitsikitsika satria io dragona na io satana io no namitaka an'izao tontolo zao. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ny tontolo rehetra eto ambonin'ny tany dia mbola miaina ao anatin'ny vanim-potoana hitondrany dragona ity sy ireo bibidia miara-miasa aminy hitondrany an'izao tontolo zao, ka fitaka avokoa no ao anatin'izany fitondrany izany satria ny dragona no namitaka an'izao tontolo izao. Zava-miafina tokony ho fantatrao ny momba an'izany zavatra zany, satria raha vao tsy fantatrao zany de voafitaka ianao. Ny olona kiray rehefa tsy mahalala olona pisoloky nefa isoloky le olona de tsy maintsy azo antoka fa voasoloky ilay olona satria tsy fantany hoe pisoloky ilay miresaka aminy. Ka ilay dragona izay nazeratra eto ambonin'ny tany dia toy ny pisoloky mihitsy izy rehefa tonga teto, naka ny toeran'ny avo indrindra izy nisy loko ny toeran'ny avo indrindra izy nisy loko ny toeran'ny mpamonjy izy ary izay fisolokiny sy fahamitahany tamin'ny alalan'ny toeran'ny mpamonjy izay no nahavoafitaka an'izao tontolo izao. Ka ny zava-miafina azavaina eto dia manafaka atsika tsy ho voafandrika sy tsy ho voafitaka intsony satria hoy ny teny voasoratra ao amin'ny bokiny Osea hoe: ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana. Rehefa tsy mahalala ianao dia tsy maintsy ho ringana. Andeha ary ho toezako ny fanazavana satria fantatro fa efa miandry ny toyany isika. Omaly araka ny nampitaiko teo de noresana teto ny makasika ny tanjon'ny franc-maçon sy illuminati izay mametraka ny lamina vaovao maneran-tany. Efa nazavaiko ihany koa fa izany lamina vaovao maneran-tany izay apetraka ry zareo mpitondra an'izao tontolo zao izany dia ametrahany ny fitondram-panjakana tokana manerana an'izao tontolo zao, zany hoe ny fitondram-panjakana na ny mpanjaka ifehan'izao tontolo zao zany dia ho mpanjaka tokana, ary avy any amin'io foibean'io fanjakana tokana io no amoahana lalàna ifehezana an'izao tontolo zao. Avy any amin'io foibean'io fanjakana tokana io ihany koa no amoahana ny zavatra rehetrarehetra apetraka eto ambonin'ny tany ka tanjon'izy ireo ihany koa ny ametraka fivavahana tokana manerana an'izao tontolo izao. Ary izany fivavahana tokana ho apetraka ry zareo zany dia ahafahany mametaka an'ilay marika 666 eo amin'ny andron'ny olona sy eo amin'ny tanany nakavanan'ny olona, ka anisan'ny fitaovana ampiasaina
atratrarana eo amin'ny lamina vaovao maneran-tany ametrahana zany zavatra rehetra izany ny fanaparitahana ny teny iraisam-pirenena sy ny fanaparitahana lalàna iraisam-pirenena ny fametrahana ny banky mondial na ny banky iraisam-pirenena ny fametrahana ihany koa an'ireo mpanaramaso ao amin'ny vondrona iraisam-pirenena toy ny SADC sy ny vondrona maro isan-karazany izay mitambatra ao anatin'ny fivondronam-panjakana iraisan'izao tontolo izao. Izany zavatra apetraka ry zareo izany no fotodrafitrasany efa nipetraka eran'izao tontolo izao, ka na eto Madagasikara ary dia efa misy anareo fotodrafitrasany ireo. Tsy iresaka betsaka ny momba ny raharaha politika sy ny raharaha-pirenena aho fa iresaka ny zava-miafina eo amin'ny ara-panahy sy ara-pivavahana satria izay no amitahana ny ara-panahin'ny olona, ny ara-pivavahana no amitahana ny ara-panahin'ny olombelona. Ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo dia milaza hoe ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny andevo na ny tsy andevo dia ampandraisy ny marika eo amin'ny taniny ankavanana sy eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy azo vidina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Voalaza amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo hoe eto no ilaina ny fahendrena aoka izay mahira-tsaina anisan'isan'ny bibidia fa fansan'olona zany ilay isa dia 620 ary voalaza indray eo amin'ny andininy fahavalo hoe ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia kohaka eo amin'ilay anaran'ny bibidia avokoa. Ilay anaran'ny bibidia dia marika apetaka eo amin'ny andron'ny olona rehetra sy eo amin'ny tanana ankavanan'ny olona rehetra. Averiko hatrany fa ny atao hoe anaran'ny bibidia dia anarana ivavahan'ilay firenena izay voatondro na voalaza hoe bibidia ao amin'ny boky faminaniny. Anarana andoliany, anarana ivavahany, anarana antsoiny, anarana andehanany, ka izay anarana izay no atao hoe anaran'ny bibidia ary izay anarana izay ihany koa no ivavahan'ny olona rehetra sy ankohofan'ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny mpanompo na ny tsy mpanompo dia mandray an'izany anarana izay antsoina hoe anaran'ny bibidia izay. Efa nanjavaiko teto fa nandritra ny vanim-potoana arivo taona mahery ny fehezan'ny romanina zao tontolo izao dia ny teny latina no teny velona naparitaka ho ampiasain'izao tontolo izao ary izany teny latina izany no nandikana ny baiboly nanomboka tamin'ny taonjato faefatra izay aza soratry Masinda Jerôma izany dikateny latina izany. De rehefa lefy ny teny latina satria efa nanomboka nikorotana ny firenena rehetra, nanomboka nanohatra ny fahefana romanina dia samy nakamamy ny fitenin-drazany avy ny firenena tsirairay, ka rehefa nijoro ny fikambanan'ny franc-maçon sy illuminati izay avy eo amin'ny firenena folo ao Eropa sy nahazo fahaleovan-tena ny firenena amerikanina dia navoaka ny teny frantsay sy ny teny anglisy ary nankatoavy ny firenena amerikanina ho teny velona aparitaka eran'izao tontolo izao. Inona avy ny tanjona ao anatin'ilay teny izay aparitaka iraisan'izao tontolo izao, tahaka ny tamin'ny andron'ny romanina ihany. Ny tanjona dia izao, mba ahafahan'ny olona rehetra izay fehezin'ilay fanjakana tokana ampiasa ny tenin zareo iny ka ao anatin'ny tenin zareo iny no efa nametrahany sy namola volany ny teknika rehetra ahafahany ho tonga eo amin'ilay tanjona ametraka zavatra tokana ho arahan'izao tontolo izao. Dia anisan'izany ny fanononana ilay anaran'ny bibidia iraisan'izao tontolo izao dia namparitaka ny teny iombonana na ny teny iraisam-pirenena satria ny anaran'ny bibidia dia tsy maintsy manome 666 raha ny voalaza eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Ka ny teny iraisam-pirenena dia manana tanjona maro
eo amin'ny fametrahana lamina vaovao maneran-tany ary anisany ilaina eo amin'ny fametrahana n'lay fivavahana tokana iraisan'izao tontolo zao a izany teny iraisam-pirenena izany amin'izao fotoana izao ny eto Madagasikara efa misy malagasy a efa tena misy malagasy a mivavaka rehefa mivavaka izy a de efa teny frantsay efa teny vahiny a no ampiasainy any am-piangonana ao anatin'ny fotoam-bavaka satria efa izay no tanjony zareo nanaparitaka an'io teny vahiny io efa maro ny malagasy a roboka ao anatin'izany fampiasana ny teny vahiny izany eto zany de tsy miteny hoe ratsy le teny vahiny tsy miteny an'izay aho a tsy miteny ihany koa hoe tsy de ilaina ny mahay azy fa ny zavatra zavaiko de izao hoe ny franc-maçon sy illuminati sy ny firenena izay nomelon'ilay dragona fahefana de manana tanjona hamitaka an'izao tontolo izao ka ho hitatsika ao anatin'ny fanazavana toy an'izao androany izao a ny zavatra lehibe antony natonga ny franc-maçon sy illuminati niaraka tamin'ny firenena mikambana anaparitaka ny teny iraisam-pirenena dia nanjary teny velona ampiasain'izao tontolo zao a ny teny iraisam-pirenena izay zavatra rehetra lazaiko eto a de misy porofo azonao hamarinina avokoa ary ho an'ny olona izay mazoto mandinika sy mazoto mikaroka ihany a no hitombo ny fahalalany a satria voasoratra ao amin'ny Daniela toko faefatra hoe maro no azoto andinika de hitombo ny fahalalany io fahalalana io zany tsy mitombotombo azy eo na hoe oentina mbavaka mba hitombo fahalalana azo oentina mbavaka zany fa ny finoana tsy arahanasy zany dia tsy mamokatra ka ny azahoana fahalalana dia avy amin'ny fandaniana ka ianao rehefa azoto andinika an'izany zavatra lazaiko izany sy hikaroka fa tsy hoe andinika fotsiny a de ho hitanao a fa marina sy voaporofonao avokoa izany zavatra rehetra resako izany minao fa misy zavatra lehibe tafita any amintsika androany a amin'ny zoma amin'ny enora maraina ny sabotsy amin'ny enora maraina ny alahady amin'ny enora sy telopolo minitra maraina no anarahanao ny toy an'izao fanazavana zava-miafina izao ko dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny pokony enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy telopolo minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay